Miarabantsika jiaby mpanaraka fandaharana sasy di bien dit atao amin'ny groupe iny vaovao. Araka ny mahazato moa dia isaka ny sabotsy toy izao anarahantsika ireo valy fanontaniana napetraka antsika tamin'ny vahiny nasena. Ny ventsika androany dia tsy iza fa i Linos fa miarabanao zay Linos, tonga soa eto amin'ny fandaharana. Voalohany indrindra dia miaraba anareo mpiandraikitra ny émission ato amin'ny iny vaovao, dia miaraba antsika jiaby membre ato amin'ny iny vaovao. Izaho Linos sy zay tarika Linos. Maromaro moa ny fanontaniana tonga nandefa mivantana aminao. Lava resaka anao resaka tonga diaitra fanontaniana voalohany ny tena anaranao, taona, aveza, manambady, mananjanaka, dia mombamomba anao zany tian'ny olona fantatra. Eka, valiko zay tsy papela be zany. Mamerina fisaorana, mbola manao fisaorana aloha zaho aminareo mi-invité zany, satria fa betsaka misy tena magnotany an'le raha zany na amin'ny Facebook ao io zany na amin'ny telefony zany contact regny, zany question apetranareo zao dia farany moa zany mba hoe ahafahana mamaly an'le zany ako amin'ny Facebook atao vidéo zany, dia zay nahatonga na hoe nanaiky ny fanasana zany nataonareo tamin'ny vaovao. Dia faharoan'izay mbola isaorako koa nareo mametraka an'ireto fantaninareo fa ho valiko ampifaliana re ary ampitiavana no amaliko azy eto ary ampahamarinana fa tsisy lainga. Ya fantanina voalohany teo moa zany hoe iza ny anarako sy mombamomba ahy zany. Anarako moa zany anarako moa zany mazava ho azy fa Linos zay aloha zany fantatry ny rehetra zay. Anarako zany tena anarako raha lay taliny soa Jean-Marie Apollinos, zay zany le izy. Dia le Apollinos zany no nahatonga ny Linos io satria lava be raha ohatra hoe nom d'artiste zany Apollinos zany. Dia nalaiko lafoeziko kely eo amin'izay mba mora tononona. Zay koa mantsy nilaina zay amin'ny resaka mpanakanto zany, amin'ny zavakanto zany mba mila zavatra anao sady manaitra ny mora tononon'olona zany. Dia lava izy sady mety ho sarotra tonona na ankizy kely aza anonona zany Apollinos zany. Dia nataoko hoe Linos io ihany nalaiko le farany. Dia zaho zany avy amin'ny faritra andrefa nosy, avy any Belosia Tsirbina, faratra Morondava io zany. Zany hoe faritra mena be zany io, fa le Belo moa fa nelan'ny faritra Melaka sy Morondava. Any zany avy any zany misy anakay zany. Dia zaho zany 24 ans zany 24 ans zany tena marina. Misy moa ny olo zany aleo to dia itony vidéo eto mamparako anazy. Ny olona zany mamely zaho 21 ans, 22 ans, misy sasany teny 25 ans. Fa zaho koa tsy dia magnambara an'le izy zany hoe sur lettre ery amin'ny Facebook ery, fa aleo zany occasion zao vidéo zao dia amaliko anazy za 24 ans zany. Dia mbola tsy manambady Linos, mbola malalaka ny place zay. Io moa zany lehilahy tegna zany tsy maintsy misy ihany zany ny olo miaraka amin'tegna zany, misy ny olona miaraka amiko zany fa vady zany aloha mbola tsisy. Zay zany dia tsy haiko hoe mahavaliky fanontaniana faharoa, ny antony nasarika anao ny hira, ino antony nahatonga anao ny hira? Dia efa misy fianakaviana mpihira ve sa ianao zany voalohany ny hira? Dia efa nihira niaraka tamin'olo? Dia misy itovizana amin'ny Tsiliva hono ianao mampirajasa dia fianakavianareo ve sa? Hoe nahatonga anakay mihira aloha zany zay question zay amiko aloha ohatra ny hafahafa sarotra be mamaly anazy satria zao antony zany. Za zany tamin'ny mbola kely zany efa mbola tsy dia tena hita sotra tsara zany le mozika, fa fianarana tena nahafantaran'olo anazy zany, fianarana zany tena nahafantaran'olo anazy. Dia sport resaka arts martiaux zany, fa mbola tsy tao an-tsaiko zany nanao mozika. Nefa tamin'izany zavatra tsapako don taminazy zany ny mitendry batterie zany. Ngamba 12 taona dia efa nahay mitendry batterie, dia efa nanaraka an'ireny mpihira kilalaky regny dia mitendry, dia za batterie an'zareo. Dia avy eo niala an'izay mitendry kabôsy. Dia raha ny papako zany tsy mahazo manao an'io fa mianara hoy izy satria avelany manao an'io zany. Dia eo amin'ny classe de 3e angamba aho tena nahay mitendry kabôsy, tena nahay mitendry kabôsy. Dia avy eo zaho dia moa zany dia sady mianatra ihany classe de seconde nahay mitendry gitara mihitsy.
tena nafofy gitara zany. De mbola zay aloha ny instrument haiko. Tena mihira zany za zany mahay mihira fa tsy de vakiako loha le izy satria za mianatra. De efa namoro-kira za tam'izany de manome hira olo aminay agny zany, de mpihira mpanakanto aminay agny mpihira avy agny fa nimoro-hira. De classe de primaire za passe terminale zany niakatra ty Antananarivo, tena ampianariko afaka ty Antananarivo satria za nanao CEC tamy terminale. De efa tonga tatya occasion le izy zany nafako ny roso tam'le hoe sehatra matianina teo amin'ny mozika. Kanjo moa zany efa tonga tatya amizay nanomboka nidiniditra tamy hira io zany, de nianatra clavier za, fa nahavoavoa clavier kely zany mbola tsy tena hoe professionnel, nahay clavier kely zany, base zany. De aveo afaka baka za tamy 2012 de nianatra teny amin'ny Anjerimanontolo université. Teo zany vo elinkelina an'le izy zany hoe misy mpanakanto malaza zany mba niinvité anao hoe andao mba hanao chanteur ataonao satria za mbola tsy tao anatin'le izy fa hitan'izareo zany matafavoaka hira. Aveo moa zany nandeha za de nanao, de vo tsembatsemban'izay le fianarana de nanomboka hitako mipotra tato aminazy zany le izy hoe mozika zany no hitako amin'le raha. De igny moa zany farany zany lasa namoro-kira de lasa mpanakanto zao. Le izy zany efa hita soritra teny le izy fa totofany ray aman-dreny zany le izy tsy avelan'izay zay. Zay zany le izy amaliako anazy zany hoe don le izy zany tato anatiko na tonga le izy ary tsy tonga de hoe vetivety de tonga de hoe valika forcé zany, tsy forcé le izy fa nandeha taretako teny zany le izy. De teo am'le hoe misy olona aminay hoe mpihira sa zareny izy zany zay mipatona ny teny anazy hoe don le izy. Tapako zany mpitendry, tapako zany mpampianatra ny tena marina mpampianatra amy CEG izy fa mpitendry izy zany, soliste izy, soliste tapako zany. De mamanay zany chorale sady synthèse, zay zany le izy. De ohatrany tsy haiko ngamba hoe zay nahatonga le don fa aminay ray tapoa sy ny fianakaviana zarery ny tena hoe mpihira hoe iny nandeha nanao leader, nandeha nanao vedety, zarery zany. De misy fandraisana ny tsiliva izy izy zay maro misy tena olo manontany zany na tamy za mbola vo hanomboka hihira mihitsy ary de tavoana mampiasa vao zany de tsiliva misy no miteny tamiko hoe zandry anao avaiza tena maly aho tam'izay za avy belo ka ny tsiliva moa tena marina avy belo koa de niteny izy anao hoe tsy so de misy fianakavianay tena maly aho hoe tsy zareo haiko avy berendriky zay zareo za zany tsy avandreo hoe tsinitsindreo fa nomeny samy mpanakanto de pralay ara-mpanakanto zany zay. Zay zany hoe nefa tsisy hoe mpihavanana zany aminay izy tsiliva zany. Zay zany. Amin'ny maha-artiste anao moa tokony afatotra mitendry, manao hira, ary anao teo efa niteny hoe batera nataonao voalohany de asa afaka mahazo anaovanao kely démonstration zay de jeretika. Eka, efa mivahiko moa zay afaka ataoko aloha zany satria zay aloha zany instrument tena pré fa misy instrument ihany fa tsy mbola installé zany de ty mba mporesa ty malaky zany.
Misotranao Linos na boka démonstration taminay ataoko falifaly mihitsy mahabrany mijery. Dia fanontaniana magnaraka ino hira voalohany nataonao dia teza ny akaranao sehatra voalohany. Dia zany fanontaniana ato. Ia io moa zany mety sarotra be mamantatra an'le daty aloha tamin'le olo tamin'le mpakafy satria za namoaka hira voalohany andeha le hira zany misy terme tena nalaza be, misy aloha mbola tsy nalaza dia aveo ataty afarafara vao nalaza be koa ny sasany. Za aloha zany hira navoaka voalohany dia Zafahoazy. Iny zany hira vao nihira zany aho dia iny hira navoaka voalohany. Za moa zany somary mbola vetivety no hirako zany, mbola hoe ataon'ny stapany zany tena hoe mihirako zay. Satria zany raha vao iaho hoe 2012 2012 2013 andro teo akasa dia tany 2014 zany vao fin 2014 any zany vao niditra tamin'ny hoe sehatra hira zany. Faraparany aty misy angamba tsy haiko novembre 2014 sa décembre zany vao vetivety zany tena namoaka ny Zafahoazy igny. Mbola zany hoe ataona stapany maherikely io zay. Dia niakarako an-tsehatra voalohany vao namoaka an'iny Zafahoazy igny 2 volana tonga dia efa niakatra an-tsehatra. Nalakilaky kokoa zany ny anakay zany. Tsy haiko angamba antsika maromaro raha misy mahatadito fa tamin'ny réveillon 2015 tao amin'ny Jospib avec Barinjaka, Marion, Lily, Linos. Tamin'izay tao amin'ny Jospib zay niakarako an-tsehatra voalohany zay. Vao 2 volana ny voan'ny Zafahoazy dia niakatra an-tsehatra tao prendre moa zany nanao fitaitezam-barotra zay. Linos moa efa vita hoe mandeha rery ianao misy hoe groupe Linos manao spectacle amin'ny toeranao zao sa tsy maintsy miaraka amin'olo mpihira hafa. Ia, zay moa zany loha zany le raha tena hoe kanto amizao tsy dia hoe fa misy artiste tsy dia mahazaka rery loatra zany. Dia misy koa ny toerana nefa mahazaka rery izy. Na ataoko hoe ireo artiste malaza ziko be ireo, misy fotoana ireo mety tsy hazaka rery, misy fotoana koa ireo mahazaka rery fa arakaraka toerana zany. Ohatranazy zany zao mena amizay. Zay zao raha ohatra hoe district izy mandeha rery zay, tena za rery. Dia raha ohatra hoe somary hoe mba urbaine na misy koa toerana ilana namana, dia misy namana za. Misy fotoana za manao triple ambiance, misy fotoana za manao simple ambiance, misy fotoana za manao double ambiance zany. Tournée zany za mitety Madagasikara na atsimo na avaratra zany na andrefana na atsinanana fa presque andehananay aby fa arakaraka ny toerana araky ny navadiko zay fotsiny. Fanontaniana magnaraka ato tezany sy goavana indrindra niakaranao an-tsehatra dia tamin'ny raha ohatra tadidinao. Ia, le sy goavana moa zany izy moa zany sarotra magnambany hoe tsy goavana le andehananay amin'ny district satria mety ho hitanareo moa ty vidéosika ty dia mety ho gaga hoe ie taminay zany tsy goavana fa le tena hoe nanarany mihavaka zany festival zany, ohatra festival zany. Dia zany novadiko zay fa goavana aby aloha zay nataonay, goavana aby sao dia misy malahelo hoe zany tsy goavana amin'ny Linos regny. Ny tena goavana tsapako aloha zany tena hoe avesatra be le tany Ambalavao zany festival zany. Io zany tonga dia artiste 5 zany tamin'le 12 juin teo. 12 juin teo zany. Amin'ny 2016 ty zany. Tany Ambalavao zany, Ambalavao Fianaratsoa. Zay zany tena hoe hitako zany tena hoe grand festival zany e. Fa tsy tadidiko agnaran'le festival tsy tadidiko agnaran'le teny décidé koa le izy dia tsy tadidiko agnaran'le festival. Zay zany tena hoe goavana be zany. Fa ankoatran'izay moa zany goavana aby ny ankoatran'izay satria misy triple ambiance ny tany amin'ny Marivoay. Triple ambiance nataonay Odiay dia za dia Adrien. Goavana aby zany zay nandehananay natany Ambolomaso ny Ambositra regny goavana aby fa zay ny tena tsapako hoe avesatra indrindra satria artiste 5 be zao zahay tamin'izay tanatin'ny 2 andro le izy zao. Inona zany gadona tena voisinao amin'ny asa fanakanto? Zaho zany tena zany rehefa manao mozika zany voalohany